Talata faha 20 ny volana Desambra 2024 ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny MBS miaraba tompoklasy sy tongovavy ary manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafin'ny fifidianana avy hatrany no anokafantsika ny vaovao efa notaterina teto ihany moa nisy fotoana teo aloha teo afa misy ny tsy fanadandalana maro sy ny halatra mitranga ary nazahoana pirofo izany miantso ny olom-pirenena rehetra araka izany ny K25 anangana ny andro mahasom-pokon'olona mba hanara-maso amin'ny fotoam-pifidianana rahampitso mandritry ny fandatsam-bato sy ny fandisam-bato. Jessica Miray sy Manorandre Malala. Tsy takona fenina intsony amin'izao fa misy ny halatra hampandaniana kandida iray amin'ity fifidianana ity. Efa maro ihany koa izay pirofo nentina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny MBS izay, toy ny fampiasana kara-pifidianana an'olona fa eo ihany koa ny fampiasana bulletin unique efa voamarika mialoha. Araka ny loharanom-baovao voarainay dia mbola hisy hatrany izay halatra izay rahampitso. Amin'ny enina maraina ry zareo dia efa ho tonga any anatin'ny birao mpandatsaham-bato. Inona no ataony? Mifidy maraina izy zany hoe handatra bato maraina ry zareo. Nandeha izy ao anatin'io dia mitondra bulletin précoce ary maka ny bulletin unique izy efa misy signature ao anatin'izay dia mandatsaka ny bulletin précoce izy ary maka ny bulletin unique. Zany hoe ny olona anankiray mandatra bato dia mahazo bulletin unique misy signature ao ambadika. Tsy izay ihany fa raha fantany olona io fa io le olona dia tsy anankiray sy tomo no omeny ny olona io fa roa no omeny an'izay. Zany hoe ny olona anankiray zany raha mandatra bato maraina dia mahazo bulletin unique misy signature anankiroa. Manomboka amin'ny enina maraina ka hatramin'ny fito sasany maraina zareo hiezaka aka bulletin unique misy signature 10 isaky ny bureau de vote. Manomboka maraina zany tsika rehetra dia samy mitandrina ao anatin'izay asa rehetra tanterahan'izay fa tena ady ty. Tsy azo sangina ny fiainam-pirenena ka izay indrindra no anantanantsika rehetra hoe manomboka marain'ny andro re handao arovantsika ny voka-pifidianana, arovantsika ny safiditsika ary manomboka ny arivo ny andro tsisy miala mihitsy tsika satria manomboka eo ihany koa dia manomboka ny antso-dray atao amintsika. Ny re amin'izao fotoan'izao dia ny hoe izay azahoana vato be indrindra an'ny kandida Marc Ravalomanana dia ezahana hopitehana sy horavana. Zany rehetrarehetra zany no mampijoro antsika ary tsy mampangina antsika ao anatiny fa ady ho ao amin'tika amin'ny izao ary tsika rehetra rehefa samy mandraindraikitra dia voaaro izany zavatra izany. Miantso ny olom-pirenena rehetra araka izany ny K25 anangana ny andro mahasom-pokon'olona hanara-maso ny fifidianana rahampitso ao aloha sy mandritra ary aoriana. Ny fepetra amin'izao fotoan'izao mba hialana amin'ny hosoka, ny korotana, ny fanimbana zavatra dia tena manao antsoavo ny rehetra izahay amin'izao fotoan'izao. Atsangano ny andro mahasom-pokon'olona, ambeno ny eo amin'ny tokotany ny bureau de vote, aleo mihitsiny isika vao maraina aza mieritrehitra hoe amin'ny fito ny bureau de vote na amin'ny enina dia amin'iny vao tonga eo. Atsasaka dia melo fisokafana bureau de vote dia tongava ianareo satria ao anatin'ny fikarakarana iny mihitsy no fotoana fanaovana ny tsy mety rehetra. Zay ny voalohany. Faharoa, ianareo délégué, ianareo rehetra izay nomena andraikitra ao anatin'ny birao-pifidianana aza mipetraka ohatra ny eny amin'ny salon fa mitsangana raisy ny kara-panondro, raisy ny kara-pifidianana ampitovio amin'ny lista ao anatin'ny lista ny anaran'ireo olona ireo fa ahitana raha zavatra isan-karazany satria misy kara-panondro fopla ozy ny fitenin'ny ankizy ankehitriny, misy kara-pifidianana mbola fopla ihany koa dia aleo isika dieny zao tsy mipetraka eny amin'ny salon fa olona iasa natongavantsika aty amin'ny birao-pifidianana ka dia mitsangana ary délégué aza mipetraka fa ataovy ny asanareo arao-maso ny mpifidy izay miditra androtsabato. Ampatsiahivina trany isika fa kion-dalana amin'ny fiainan'ny Madagasikara ny fifidianana hatrehantsika rahampitso. Koaoka samy homelo ary anara-maso mandritra ny fotoam-pifidianana fa indrindra amin'ny fanisam-bato. Nanao fanambarana androany filohan'ny CENI momba ny fifidianana ho filohan'ny Repoblika izay ho tanterahina rahampitso. Nomariany tao anatin'izany ny momba ireo fepetra noraisina mba hisorohana izay osika mety hitranga raintsika avy hatrany ary ny votoatiny izay fanambarana izay. Ny vaomiera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI dia mampatsiahy ny besin'ny maro ireto fepetra ireto
mandidina ny fividianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izay ataontsika amin'ny 7 ny volana desambra 2024 voalohany tsy misy taratasy hafa mahasolo ny karapanondro na ny pasiport na ny fahazon-dalana mamily fiara azona mamantatra olona ao anaty lisy mpividianana ka ahafahana mandray anjara amin'ny fividianana. Faharoa, tsy azo idina tsy hatray maso ny birao mpividianana ao aorininy amin'ny 10:00 fa avitan'ny fividianana. Tsy maintsy talaky maso ny be sy ny maro foana ny vata fandatsaham-bato. Fahatelo, amafisina ny fanaraha-maso sy ny fitsiriana mandidina ny fisin'ny ranomainty tsy maty finoana amin'ny ankibe tanana ankavian'ny mpifidy mba tsy ahafahany mifidy fanondrony. Fahaefatra, iangaviana ireo kandida mba aniraka ireo delegeny eny anivony birao mpifidianana rehetra sy ireo sampana mpanisa vato na ny SRMV eny anivony distrika mba anara-maso ny fangaraharahan'ny ny fividianana. Ny vaomera maleo tena misahana ny fividianana na ny seni dia manamafy ny fahavinonany iantoka ny mangarahara tanteraka mandidina ny fikarakarana ny fividianana saingy miangavy ihany koa ny fandraisana ndraikitry ny be sy ny maro. Natao teto Antananarivo fa 12 ny volana desambra 2024 manao soni ny filohan'ny vaomera maleo tena misahana ny fividianana Andriamatoa Iva Ernirina Rakotomanana. Manoloana izay fiatrehana ny fividianana ho filohan'ny Repoblika Rampitso izay dia nisy ny fitombavaka lehibe ny HFKF na ny hetsika ho fampiraisana ny kristianina ho an'ny firenena ny arahan'ireo kristianina tao anaty rova. Nahitana ireo kristianina avy amin'ny fiangonana zokony sy zandriny fitombavaka nametrahan'izy ireo ambavaka ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Noro fitiavana sy Rivo Rajaonarivelo. Kristianina maro nahitana ireo avy amin'ny fiangonana zokony sy zandriny no tonga nanatontosa ny fanompoam-pivavahana lehibe nitondrana ambavaka ny firenena. Tsy ny fividianana filoham-pirenena Rampitso ihany no entiny ambavaka androany fandrarahan'ny-pirenena amin'ny ankapobeny. Tanjona ao anatin'izany moa ny mba hisia ny filaminana mialoha mandritra ary ao aorian'ny fividianana eto an-toerana ary indrindra ny ampivondrona ireo kristianina avy amin'ny fiangonana hafa hiara asa mpandroso an'ny Madagasikara. Fantatritsika loatra ny zavatra izay hoatrehana Rampitso dia ny fividianana filoham-pirenena. Nanapa-kevitra ny hetsika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena amin'izao fitombavaka izao. Tena hoe mba hitondrana ambavaka ny firenena sy ny fividianana izay seho Rampitso voalohany mba hitondra filaminana na mandritra na aoriana ny fividianana indrindrandrindra ihany koa mba hisian'ny fahamarinana ao anatin'izany vokam-pividianana izany. Fa manentana ny kristianina tsy hankanavaka ny filohan'ny HFKF ny hetsika fampiraisana ny kristianina ho an'ny firenena mba hiditra an-tsehatra bebe kokoa amin'ny fampivoarana ny firenena izay mianga eny anivon'ny fokontany izany. Manentana ny kristianina ihany koa ny HFKF andray andraikitra hatreny anivon'ny fokontany ary manomboka amin'ny volana janoary io dia hisy hetsika maromaro izay ho tanterahana amin'ny faritra maro eto amin'ny firenena. Ny antony dia hoe andao hijoro. Misy zavatra izay napetraka Andriamanitra ty amin'ny kristianina ary ahafahany manatanteraka an'izay adidiny izay ny anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny firenena. Ankoatra izay, tsy voazao nisy ny hetsika ho fampiraisana ny kristianina ho an'ny firenena fa vao iray volana lasa izay. Tsara ny mampafantatra fa ny mpanjakana valona faharoa no namorona ny fiangonana eto anaty rova ity. Izy ihany koa no nandravan'ny sampy teto Antananarivo sy nanome alalana ny fivavahana kristianina. Nisy ihany koa ny vavaka fifadikanana izay notarihany teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra natrehany ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana androany teny amin'ny tranopokon'olona Isotry. Vahoaka maro moa no tonga ny vavaka teny an-toerana tamin'ny fotoana io no nitondrana ambavaka ny fiainam-pirenena indrindra ny fividianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izay ho tontosaina Rampitso. Noro fitiavana sy Rivo Rajaonarivelo. Vahoaka kristianina maro no tonga nanatontosa ny vavaka fifadikanana nametrahana ambavaka ny firenena malagasy amin'ny ankapobeny fa indrindra amin'izao akatoky ny fividianana filoham-pirenena fiodinana faharoa Rampitso izao. Nitarika ny hetsika fitoam-bavaka moa ny teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana. Nitondra ny hafatr'Andriamanitra ny mpitandrina tsy mizafidinina.
Betanan'Antananarivo zany dia manana ireo toerana anaky efatra izay fanatanterahana fampianarana soratra masina hoan'ireo olona izay tsy afaka miditra any am-piangonana. Dia amin'ny andron'ity dia nivondrona teto amin'ny trano Isotry izay nanatanteraka fiaraha-mivavaka amin'ny firenena indrindra fifidianana moa ny taona-pitso. Anisan'ny hoentina mivavaka manokana teto ny mpifidy ny délégué-ny Ibran ny Fandatsaham-Bato ny teo anivon'ny SRMV ny CENI ny HCC ireo izay manandrara rehetra amin'ny fifidianana mba hisia ny fifidianana milamina sy lavitry ny korontana. Nandritra io fotoana io dia ny tononam-bavaka ihany koa izay ho filoham-pirenena ho lany eo mba ho filoha matahotra an'Andriamanitra manana fahendrenana ahafahany mitondra ny firenena. Dia mivavaka ho an'ny mpifidy rehetra izahay, dia mivavaka koa izay ho an'ny délégué de vote rehetrarehetra, dia mivavaka izay ho an'ny CRMV, mivavaka izay ho an'ny HCC, ho an'ny CENI, ho an'ny vahoaka malagasy mba hanomezan'Andriamanitra mitondra endrika sy malala an'Andriamanitra ary afaka hitondra izao firenena izao koa ho amin'izany hoe fahendrenana vahoaka sy fahalalana. Marina moa fa efa fanaon'ny anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny fitoam-bavaka fifadikanana toy izao fa ny mampiavaka ny androaniny dia ny fitondranam-bavaka ny fifidianana filoham-pirenena malagasy izay atao rahampitso. Fatahoriny ny vavaka fifadikan'iny ihany koa dia nisy ny fizarana vary sy menaka ho an'ireo mpikambana ao amin'ity vondrom-bavaka boriboritany fahenina ity. Tsara ny mampafantatra fa tonga teny an-toerana ihany koa ny Prime Ministre teo aloha Mahafaly Solonandrasana Olivier sy ny vadin'ny ministra teo aloha Rafatrolaza Bary Emmanuel ny fanampanazavana. Nisy fiaraha-mivavaka teto amin'ny trano bokin'olona Isotry, fiaraha-mivavaka izay efa iarahana manao ben'ny tanàna ihany satria ny ben'ny tanàna dia miahy ny ara-panahiny olona fa tsy ny ara-nofo ihany ary sy mahasaroty azy izany satria anatin'ny fitaizana ny vahoaka Antananarivo koa izany. Dia ty androan'ity izany dia nisy vavaka fifadikanana teto niarahana tamin'ireto vahoakan'Andriamanitra reto izay vahoaka taizana ara-panahy eraky ny arrondissement. Dia io fifampitotronam-bavaka io dia indrindra koa hitotronam-bavaka ny fifidianana izay Anderapitso, ny fitotronam-bavaka ny firenena mba ho tena ny filoham-pirenena voatendrin'Andriamanitra marina ny tavavoaka eto amin'ity firenena ity hitondra ho fandresena mba ho fandresen'ny vahoaka malagasy. Dia ho fanamariana izany koa satria efa akatoko ny krismasy koa isika izao dia nanolotra koa ramatoa ben'ny tanàna ho an'ny nofo indray izay satria ny fanahy efa fenony ny fivavahana dia nanolotra ihany koa izy vatsy ny fampiarabana tratran'ny krismasy avy sy atrehana taom-baovao. Dia ao izany misy vary, menaka, vatomamy ho an'ny ankizy ary mofomamy ihany koa. Satran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary tongotra aman-tanana teto ambonin'ny tany dia manjao fitenena bebe zao dia manome fahasalamana ho aneny ho salamasama tsara izy hanao ny dity sy ndraiky ka eto amin'ny Madagasikara izy mivady. Misaotra betsaka ny Marikaravalo manana fanomezana tena pevana sy fanomezana vatomamany ankizy dia misaotra betsaka dia tahin'Andriamanitra. Tsy mbola nisy tonga nanatitra ny tomba ny vola nampiasainy nandritry ny fampielezan-kevitra ireo kandida miisa 4 araka ny fanambarany voamerany mpanaramaso ny famatsim-bola amin'ny fiainana ara-politika androany. 2 volana sisa no fepitaona farany ananan'ireo kandida ireo amoana io maro-bola nampiasainy tamin'ity fifidianana ity araka ny lalàna. Miainga amin'io fandanian'ny kandida tsirairay io no ahafahana manitsy ny lalàna na tokony oferana amin'izay ny vola ampiasain'ny kandida amin'ny fifidianana manaraka mba hisiny ny fitoviana. Edena Elias sy Mathieu Prince no mitatitra ny vaovao. Sarotra ny manombana ny vola nampiasain'ny kandida tsirairay tao anatin'ity fifidianana ity araka ny fanaraha-maso nataon'ireo vaomera mpanaraha-maso ny famatsim-bola amin'ny fiainana ara-politika androany. Ny apport à nature sy ny initiative ny sympathisant zany tena anisany manano sarotra ny évaluation. Ny antony dia tsotra be dabe zany olo izay tena dépense de campagne satria olona ao anatin'ny comité de soutien, olona ao anatin'le quartier général mipakatany amin'ny faritra ireo olo ireo fa mandray initiative personnelle koa zany. Tao anatin'izay koa zany le hoe misy zany le vola alefa avy aty amin'ny centrale ohatra hoe naovana porte à porte ohatra
dia manango any hoe lasa indamité tokoa iny dia le piesiny zay zany anisany manahirana ny trésorier be da be tamin'ireo trésorier no milaza zany hoe ny candidat akoatran'izay vola netiny dia tonga dia le candidat no antony ny mpamatsy vola mpanome vola zany dia lasa sahirana zany le trésorier rehefa avy eo mamantatra hoe ohatrina marina tena vola azo ahoana marina ny piesin'le vola azo ahoana marina ny andaninan'le vola azo tsy niferana ny vola nampiasain'ny candidat saingy tokony samy hamoaka amin'ny antsipriany araka ny fahamarinana io vola nampiasainy io ny candidat tsirairay mba ahafahana manao fampitahana ny herijika ananan'ilay candidat ary ahafahana mijery na tokony ahitsy ny lalàna na tsy ferantsika zany hoe zato tapitrisa ariary ary zany no fetra faratapony tokony laniny candidat anankiray dia le candidat mety anajan'izay tiako hoe 20 tapitrisa ariary marina no mety tena kirakirainy fa le olona manodidina azy rehetra ampiasa 20 tapitrisa sy 50 tapitrisa ariary inzay afaka miresaka vetsika amin'izay hoe mitovy ny herijika n'ilay candidat tsirairay aminay tsy adivalina zay mahatonga an'le hoe rehefa anaokan'le compte zany le candidat dia tokony mba tena fandana laniny tamin'ny fanohanana dia tokony misy fanatsarana ny lalàna na fanitsina ny lalàna zany mba hifanaraka amin'izay mba ahafahantsika miteny hoe ny famerana ny vola farafabetsany lanina dia ahatonga ny chance ny candidat hitovitovy ny candidat rehetra sy ireo tompony raikitra voakasika ao anatin'izao fampiasam-bola amin'ny fifidianana izao dia samy antefany ity antso ity avokoa ity antso ity dia miantefan'ireo rehetra na ny candidat zay naniry hanoana candidat hafa na ny candidat zay tsy navitika tamin'ny fanatanterana fampelezan-kevitra noho ny antonany maro samy hafa satria ny fandanena amin'ny atao tantaratasy piritsahana dia tafiditra ao anatin'ny kaonty ny fampelezan-kevitra na ny candidat mitsahatra ao amin'ny fiodinana voalohan'ny fifidianana ary ny candidat mandray anjara amin'ny andininy faharoa amin'ny fifidianana fipirenena manasa ny candidat zay efa nialan'ny quartier général moa filaza azy amin'ny teny frantsay quartier général nazatra azy tamin'ny fiodinana voalohany mba hanambara mivaomery ny adresy vaovao sy izay fomba tsotra ahafahana mifandray-amin'izy ireo mbola tsy nisy na candidat iray aza nanao tatitra momba ity fampiasam-bola nandritra ny fampelezan-kevitra ity ny volana febroary 2024 izao kosa no fe-potoana farany ahafahan'ireo candidat mamoaka izany araka ny voalaza ny lalàna fa amin'izao akatoky ny fety izao kosa dia tsara raha miaina ao anatin'ny fahadiovana ny mponina ho an'ny eto amin'ny boriboritany voalohany dia nisy ny fanadiovana faobe nataon'izy ireo maly alatsy ny ainy ny ainga teo amin'ny garasorano hatreny Ambojatovo fa nampanazavana mendrika ho an'ny vahoaka tokoa raha madio sy milamina ny tanàna mialoha mandritra ary aorian'ny fety eto Analakely tokoa mantsy no ambom-piaonany maro rehefa tonga ny fety toy izao ka izay indrindra no mahatonga ireo mpiara-miasa rehetra avy ao anivo ny boriboritany voalohany ny komina Antananarivo renivohitra ikarakara etsika fanadiovana goavana mba hanomezana fahafahampo an'ny vahoaka ny alatsinainy 17 desambra 2024 vao mangiran-dratsy dia efa samy mitazona kifafa avokoa ireo mpiasany boriboritany voalohany rehetra mba hanadio ny tanàna izay nanomboka teny amin'ny garasorano ka ny farana teny Ambojatovo araka nambaran'ny tompona andraikitra avy ao anivo ny boriboritany voalohany ny lefitra faharoan'ny delege Herniaine Razafindrakoto dia ezahanao tanterana isaky ny alatsinainy ny etsika toy izao ary ireo mpiasa birao mihitsy no etsehana mba hidina an-dalambe hanamafy sy hanampy ireo mpamafalalana rehefa tonga mantsy ho izy ny akatoko ny fety toy izao dia miamitombo ny fako noho ny abetsahan'ireo mpiantsena ny bazary de Noël ihany koa etsy andaniny dia efa manomboka ka izay indrindra no anentanana maro amin'izao akatoko ny fety izao mba samy andray ny andraikiny samy hitandro ny fahadiovana manintana ny mponina araka izany ny komina Antananarivo renivohitra mba samy hitandro izany fahadiovana izany satria rehefa tsy mandoto dia efa namany manadio eto ny boriboritany voalohany moa zany dia misy ny hetsika zany efa nanomboka tamin'ny herin'ny androany zany hetsika fanadiovana ny tanàna iarahantsika malala fa akaiky ny fety ary ny tanjon'ny ramatoabe ny tanàna dia ny hoe tanàna madio dia ny mpiasa rehetra ao amin'ny boriboritany voalohany ny mpiasa birao zany dia manao zay hetsika fanadiovana atao eto Analakely zany sady etsehana fety iarahantsika malala koa fa eto Analakely dia toerana zay ifamezivezen'ny olona amin'izao bazary de Noël zao zany dia aezana zany ao anatin'ny tanàna madio nandraisana an'izany fety zany tanàna madio
mifampivezivezena tamin'izao tanàna eto amin'izao toerana zay anaovana ny bazary de Noël zay. Ao anatin'izay moa zany ny hetsika fanadiovana dia izahay zany araky ny fabaiko ny ramatoabe ny tanàna tsy manadio fotsiny fa miezaka manentana ny olona mba hitandro izany fahadiovana zany satria ny fahadiovana no antoky ny fahasalamana ary rahantsika malala zao fa ny voankazo rehetra zany efa miakatra daholo ka tsy raha vao tsy manadio rehefa tsy miezaka ny tsirairay avy mitandro zany fahadiovana zany dia zava-poana ny fanadiovana zay atao. Fa manoloana ny resabe mandeha ny amin'ny resaka fako eto Antananarivo dia nanambarany ministry ny rano fidiovana sy fanadiovana fa ny tsy fampiny ny vola no nahatonga ny fahatarana ny fakanany fako saingy efa nahazo fiara lehibe misy 420 avy eo anivon'ny Samva ary efa nanomboka ny asa ka tsy hisy ahinan-tsony izay fakana fako izay. Niteraka resabe tanatin'ny volana maromaro izay ny fitobian'ny fako manerana ny fokotany teto Antananarivo. Efa ambara foana ihany koa fa tsy anjara ny commune Antananarivo ny maka ny fako fa anjara ny Samva. Saingy tsy nijery fotsiny izany ny commune Antananarivo renivohitra fa nanao opération mihitsy ny asa andro sy alina ny taonany fako. Nanambara kosa izao ny ministry ny rano fa noho ny tsy fampiny vola no antony nahatonga ny fitobian'ny fako teto ireny. Ary efa nahazo camion lehibe 420 amin'izao ny Samva ka afaka maka fako ara-potoana. Sarotra dia sarotra satria tsy ampy ny vola teo am-pelantanana ministera, tsy ampy ny vola teo am-pelantanana Samva sy ny commune urbaine Antananarivo amin'ny fikarakarana ny fahadiovana tanàna Antananarivo. Tsy manome tsiny iza tsy manome tsiny ary tsy hanome tsiny andreo nanakina ny fomba fiasan'ny Samva na fomba fiasan'ny commune urbaine Antananarivo na fomba fiasan'ny ministera ny rano fanadiovana fidiovana. Andraikitra tanteraka zany andraikitra fantombonana na vitadinana goavana na tsy nisy aza vola teo am-pelantanana tamin'ny loi de finance 2020 azotsika zao reo camion lehibe 420 andriany voalohany. Mbola toizany zany efa napetraka ao amin'ny tetobola 2020 satria everinay fa tsara ary ilaina ary tsy maintsy natao ny fanafana camion anadiovana tanàna fa tsara kokoa raha mba manana ny azy ny Samva. Efa any Samva madiodio izany amin'izao ireo camion 420 ireo fa tsy manofa avy any ivelany intsony. Ny anteneny izany dia tsy hisy intsony ny fako misy avovona manerana n'Antananarivo fa hiasa ara-dalàna avokoa ireto camion lehibe 420 ireto. Eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa indray mahatratra 70 ireo tratry ny fanapoizinana ara-tsakafo tamin'ity taona ity raha ny tatitra avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana nahitana fienany ho taremarika raha oharina tamin'ny taondasa hoetrany fanazavana ho fisorohana ny aretina sy ny fanapoizinana mety hitranga amin'ny fihinanana sakafo tsy azo antoka dia hisy ny famelabelaran-kevitra rahina ady hevitra mikasika ny fahaiza-manao ho amin'ny fahadiovana izay anasana ireo mpivarotra ny masaka sy ny mpamokatra sakafo. Rahantsika ary ny fanampanazavana tanteriny Edena Elias sy Mathieu Prince. Mateti-pitranga indrindra fa rehefa akatoky ny fety toy izao ny fanapoizinana ara-tsakafo. Ny tsy fahaizana mandanjalanja ny fatran'ny sakafo tokony hohanina na ihany koa ny fihinanana ny sakafo efa lany daty ary indrindra ny tsy fahafantarana ny sakafo ara-pahasalamana no isan'ny mahatonga izany. Tamin'ny taondasa dia natratra 300 ny isan'ireo tratran'ny fanapoizinana ara-tsakafo teto Madagasikara raha toa ka ny 70 zany tamin'ity taona ity araka ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. 70 zany kana intoxication alimentaire atreto no notifié zany. Raha oharina tamin'ny herintaona zao efa natratra tany amin'ny 300 tany ny toxi infection alimentaire collective zany hoe ny hena tsasany mahitsy zany zavatra zany ary. Efa misy ny ezaka ataon'ny ministera miaraka amin'ny ministeran'ny varotra amin'ny fanaraha-maso ireny sakafo miditra eto amintsika ireny fa indrindra ihany koa ny fanaraha-maso ireo mpivarotra hani-masaka avy eto an-toerana. Efa nahita angamba sika teny amin'ny haino aman-jery ny ao anatin'izao zavatra ifampiresantsika zao mbola tsisy nomaly na ny fakomaly fa azo antoka fa hisy zany zavatra zany raha ohatra ka tsy mitandrina isika
Efa nahita isika reny vary dorana ireny, efa nahita isika reny patina biscuit na zavatra dorana ireny. Hita hoe tsy mahasalama zany reny a. Marina hoe zavatra mety misy valeur no an'ny mpamokatra azy dia tsy maintsy dorana satria ny fahasalamana ny zava-dehibe. Fa zay mila mailo isika. Mahatratra 500 alina eo ireo orinasa nahazo ny certificat de consommabilité avy amin'ny ministera ny fahasalamana ary tokony hanana izany avokoa ny mpivarotra hani-masaka na ny mpamokatra na ihany koa ny mpikirakira sakafo. Ny alakamisy izao dia isy ny famelabelara-kevitra arahina ady-hevitra mikasika ny fahaiza-manao amin'ny fahadiovana ara-tsakafo izay arahana amin'ireo mpamokatra, mpikarakara sy mpivarotra hani-masaka mba hiantohana ny fahadiovana sy ny kalitaon'ny sakafo. Lohahevitra ho velabelarina amin'izany ny fenitra tokony arahan'ny mpikirakira sakafo sy ny fomba fisorohana ny fanapoizinana ara-tsakafo. Farety mandoza mbola mitatao ho an'i Madagasikara ny aretina pesta ary mbola tafiditra anatin'ny vanim-potoana ny ihany koa isika amin'izao fotoana izao hiatrehana ry ity valana aretina ity araka izany fa ihany koa ho fanentanana ny olona hanantona ny mpitsabo raha misy fambara dia nanao atrikasa ny avy eo anivo ny Croix-Rouge malagasy omaly ary nanao nitatitra ny asa vita tamin'ny taona 1724 Jessica Miraisy Manora Andriamalala. 770 ny trangana pesta raha nitatitry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka teo anelanela ny voalohan'ny volana aogositra sy faefatra ny volana oktobra tamin'ity taona 724 ity ary distrika 4 no nahitany izany. Ny faritra Ambalavao, Ambositra, Ambato Finandrahana, Ankazobe, Fandriny, Miarinarivo sy Antsirabe no tena nahitana tranga maromaro. Izy mianankireto izao dia mijoro vavolombelona fa tena voan'ny valana aretina pesta saingy nanantona mpitsabo malaky vao nahita ny fivotosana tao ambany elika ka voatsabo. Lalana yazo pesta dia misy raha nivota tao kelika zay dia sefa nisena tokanena fahasalamana tagny fandarazana ka zao raha navota tonga zay fahasalamana ka zay nagnatonga anay vatany sefa zava tamin'ny lahady tapabolany mahaly ary naveo azy tonga dia nakasany amin'ny dokotera anay nahazo fanafody sady eny dia tsendrina dia menaky ravolana dia miady tagny anay. Ho fanampinan'ny olona toa andravao ireny tokoa no tena natao imasoa ny Croix-Rouge malagasy tamin'ireny fotoana nampirongatra ny aretina ireny. Omaly dia nisy ny atrikasa nataon'ny Croix-Rouge malagasy anaovana tatitra ny tetikasa nandritra ny taona 1724 ity tetikasa mahakasika ny aretina pesta ity izay tsy farana rahatsy ny volana aprily 1724. Ny atelier nataon'ny Croix-Rouge androany dia atelier no natao ilay izy no ny fisin'ilay ady amin'ny pesta izay nataon'ny Croix-Rouge tamin'ity vanim-potoana 1724 sy 1724 ity dia aty amin'ny faran'ilay tetikasa izahay satria tapitra an'ity volana desambra ity ilay tetikasa dia tsy maintsy misy ny fitsoahana na fakana lesona tamin'ireo asa natao ahafahana manatsara ny asa izay mbola hoentina mandritra ny taona 1724. Marobe ilay asa nataon'ny Croix-Rouge mantsy tena anivon'ny fiarahamonina tafiditra tao anatin'izay resaka vangivangy dinidinika izay niarahana tamina tokantrano marobe manerana ny faritra izay nisafidianana nanaovana ilay tetikasa zany hoe faritra ahitana valana aretina pesta dia tsy maintsy hojerevana hoe manahoana ny fiantraikany inona zany tokony hatsaraina mba ahafahana tena mizotra makany amin'ny hoe hahafoana tanteraka ny pesta eto Madagasikara. Tsara hatrany mampatsiahy fa arety mifindra ny pesta ary mamondra tsy voatsabo aingana. Maimaimpona raha teo ny fitsaboana manerana ny nosy. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Ankasitrahana hatramin'ny tompolasy tongovavy ny fanarano izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-peona ary manome fotoananao ho amin'ny rapitsy toy izao indray.